manasa atsika mpanompon'Andriamanitra aza misalasala satria na izaho manokana aza dia efa nanatrika apahany tamin'io conférence io ary isan'ny tena nanova zavatra lehibe teo amin'ny fiangonana misy le izy ary mivokatra hita ihany koa dia ho an'ny mpanompon'Andriamanitra efa manomboka mahita vokatra mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay nandre ny afatry ny azo fijaliana ny fampianarany tenin'Andriamanitra dia nanomboka nahita fiovana ihany koa tamin'ny asa fanompoana, nanomboka nahita fifankatiavana marina izahay tao anatin'izany hoe asa fanompoana izany. Tsy misy fiatsaram-belatsika koa dia manasa anao amin'ny 27 ny volana Jona ho avy zao sy ny 1 ny volana Jona ao amin'ny Petit Palais de Sport Mahamasina izany manasa ny mpanompon'Andriamanitra, manasa ihany koa ireo mpitarika fikambanana ho avy manokana amin'io fotoana io aza misalasala satria tena zava-dehibe zany hoe Andriamanitra manorina ny fiangonana zany, zany hoe fanorenana ny fiangonana zany ka ilaitsika mpanompon'Andriamanitra zany satria indray andro any dia ho adinina isika ny amin'ny fiangonana na ny olona izay napetrak'Andriamanitra teo anoloantsika koa dia aza misalasala tokoa Andriamanitra ny hitahantsika tsirairay.